naomby ny ezaka natao ho famerenana ny famokarana taoriny ny tondra-drano goavana ny anjady tany amin'ny faritra laotra. Tao amin'ny commune Ambohitrarivo, district Amparafaravola no nanamariany ny ministerin'ny fambolena sy ny fiompianaran'ny Jono ny Santabary 24. Nateo arany rotsakorana betsaka, nateo ny zavatra nitranga dia manapirofotsika izao amin'izao ho ataontsika androany izao fa tsara ary betsaka ny vokatra vary ary araka voalaza teo dia tsy atahorana ny mosara ty amin'ny faritra loatra ka akoatr'izay nefa dia faritra loatra sopotry Madagasikara tsy atahorana ihany koa zany ny vary izay vokatra avy aty amin'ny faritra loatra amatsiana ireo faritra izay mpanjifa indrindra faritra Nalamanga, faritra Tananarivo sy ireo renivohitra lehibe toa ny Toamasina izay miankina tanteraka amin'ny vokabary amin'ity faritra loatra ity. Mariako fa zany efatra alina sy 5 hetsy taonina zany dia eo amin'ny 200 ny vokatra eto Madagasikara dia vokatra ty amin'ity faritra loatra ity ary mamatsy ireo renivohitra lehibe ireo. Rehefa tsara ny vokatra ty amin'ny faritra loatra dia tsy atahorana tsy fisian'ny vary na amin'ny ty taona ity zany na amin'ny maitsoahatra ho avy ka na eo ary ny fikorontanana mety ho fikorontanana amin'ny fanafarana vary avy any amin'ny firenen-kafa noho ny valanaretina maneran-tany ity dia mahazo antoka isika eto Madagasikara zany indrindra noho ny vokatra tsara ty amin'ny faritra loatra fa ho kely ny fiantraikan'izany andraikiny ihany koa fitondram-panjakana hitsinjo hijery ihany koa mety ho fiantraikan'izany amin'ny fandaminana rehetra. Noho ny valanaretina coronavirus izay miatra amin'izao tontolo izao dia mikorotana ny famatsiany ara-tsakafo eran-tany. Manoloana izany indrindra dia misy ny paikady apetraky ny fitondram-panjakana mba handrindrana ny fandaminana. Ny fitondram-panjakana ihany koa dia naka fanapahan-kevitra hoe tsy maintsy ametraka paikady ahafahan'ny fanjakana manana ny atao hoe stock stratégique na ny hoe vary izay fehezin'ny fanjakana ny fitantanana azy. Fantatsika fa misy ny nananganana ny atao hoe SPM amin'ny teny vahiny moa izy io zany State Procurement of Madagascar, zany hoe rafitra iray eo anivon'ny fitondram-panjakana zany natao hanampy fanjakana amin'ny izay famatsiana ny atao hoe PPN sy ireo ilay zavatra zay tena ilain'ny vahoaka isan'izany ny vary. Ankoatr'izay arotava miisa 5,4 avy amin'ny fitondram-panjakana no natolotra ny faritra aloatra. Ny iray alina amin'izany dia omena ireo mpandidy vary. Nampatsahivana tamin'ireo tompon'andraikitra maro tao amin'iny faritra loatra iny ireo fepetra tsy maintsy raisina hiarovana ny ain'ny be sy ny maro amin'ny fianaky ny coronavirus ary ny mahazava-dehibe ny fitsangainan'ny komity loharano eraky ny vokotany.